Itsakilany moa dia nanome toerana hafa iantsonan'ny fiara ho an'ireo mpividy izay tonga ao amin'ity tsenan'ny solomaso sy ny kankainry madinika ity. Avy ao anivo ny commune Antananarivo renivohitra tao aorianan'ny tsy faneken'ireo mpivarotra ny ananganana toerana iray eo anivon'ity toeram-piatsonan'ny fiara ity. Mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune. Ariako avy hatrany fa fotodrafitrafy io dia efa nahazahoana alalana avy taty amin'ny fiatetihana ny tanàna Antananarivo. Rehefa natsangana, rehefa nanao an'ny taratasy rehetrarehetra ny tompona andraikitra tao anatin'ny association fenitra izay nanao ny fotodrafitrasy io dia nitsangana zareo mpivarotra solomaso. Nandefa taratasy taty amin'ny tenanay nanao hoe io toeran'io anie efa nahazahoanay alala nanaovanay parking. Raha nisy tokoa izay zavatra izay dia nitady vahaolana ny tanàna Antananarivo manao hoe eny ary raha ohatra ka izay ny problème aminareo dia tadiavanay vahaolana nareo dia nomenay parking hafa amin'ny toerana hafa izay tsy manalavitra akory an'io toeran'io fa 5 metatra raha misy. Ay le zavatra ity zany ny tena marina tsy dia tena resaka parking loatra, tsy any amin'ilay parking loatra ny tena olana fa ny tena olana zany dia tsy fankasitrahana fotsiny izao le fotodrafitrasa natsangan'ireo olona ireo. Dia izay niteraka olana raha tsy fankazahoana ary ny zavatra mahasosotra ao anatin'ilay izy dia hoe hatramin'ny lehibean'ny fokotany dia manizingizina mafy mihitsy hoe za tsy mahalala zany fotodrafitrasy zany, tsy mahalala ninona ny tanàna Antananarivo nefa dia tsy miteniteny foana ao anatin'izay zavatra izay. Misy taratasy ty, misy taratasy ty, mazava be ty taratasy ty. Misy ny anaran'le chef fokotany manao hoe Bakoasoa Virginie, izay ngamba ny anaran'le ben'ny fokotany. Mahagaga ihany raha lehibe ny fokotany manao sonia amina taratasy anankiray ohatran'ity no milaza mazava hoe tsy mahafantatra an'izany fotodrafitrasy zany inona koa izany fotodrafitrasy zany. Mariako fa ty fangatahana ity dia efa tamin'ny taona 2012.